eto aloha dia makasitraka anareo nanaraka tsara izay toromarika nomeko izay hoe tsisy mandeha mifidy nisy ihany satria fa zatra mifidy hatramin'ny ainany hatramin'ny rahantsika dia tena nandeha izy tsy hametsy iny reny ary makasitraka an'izy ireny aho ahoana indray ary ty teo nisy ny fifidianana izay filohan'ny repoblika tsy nandray anjara tsika nahazo toromarika inona ny antony tsy naneketsika nireny fifidianana tamin'ny taona 3 16 novambra iny satria natao amboletry reny fa ny toromarika omeko amin'ity dia izao élection de proximité ty hoe aminareo mila arindra tsara ny fomba fiasa ary finoana rahan'asa nataotsika ka mino sika fa andresy ary manantenitsika anao arak'izay azo atao mba azahoantsika izay maro anisy izay averina sy amafisina fa tanjona iarahana manatanteraky ty tanjony ty dia ny fanovanany Madagasikara mba ho tany tandalana mba ho tany anjakan'ny fandriampahalemana sy fanajana ny zoma olombelona ny olombelona ka le atao hoe élection de proximité ifidanana be ny tanàna ny tompona ndraikitra ireny ninninona fiteny be ny tanàna taloha malala tsara ohatra ninona ny responsabilité eny sy ny rôle zoeny zany be ny tanàna zany fa tsy be ny tanàna mandehandeha tseroa fotsiny fa tsy be ny tanàna matsiaro sy mahita tsara ny fiainany voaka eo aminy misahana ny andavanandro ny fiainany voaka malagasy raha tena be ny tanàna marina izy ary solombavambahoaka ihany koa izay mitondra amin'ny feon'ny vahoaka solo tena azy eo amin'ny famolavolana ny lalàna zay tokony lalàna ho raisiny hitany rehetra isoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana satria dia foy lay fotoana ahafanany zany ka manentana ny vahoaka malagasy rehetra mba samby isoratra anarana fa atao mpifidianana izy ity manerana Madagasikara rehetra zo sy adidiny mifidy ary tsy maintsy atao izay ampiakatra ny taux de participation mila mafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny anarana rehefa avy eo ka dia manantena aho fa aheno dolo ireny malagasy rehetra ary anaraka izay toromarika izay